Tafiditra ao anatin'ny tetikasa ny filoham-pirenena ny fanitarana ny lalana eny Analakely sy Antanimena. Tetikasa izay mifanojo indrindra amin'ny ezaka amin'ny fanalefana ny fitohanan'ny fiarakodia sy fanatsarana ny fifamoivoizana Antananarivo tanterahan'ny kaomina araka ny nambarany teo anivon'ny kaomina Antananarivo renivohitra. Nandritra ny tatitra nentin'izy ireo andro adeo jeresika andriary ny sary mirakitra izay. Anomboka amin'ity herinandro ity zany ny fanombohan'ireo le fanitarana ny lalana eny Frezy parapatonga aty amin'ny La Rotonde Besarety sy ny eto amin'ny boribory tany voalohany parapatonga ary amin'ny pharmacie d'Antanimena. Zay zany ny tena zava-dehibe anatrony amin'ny mpanao gazety. Eto zany mba anatetarahana ireo asa reo. Ireo asa reo moa zany dia tafiditra ao amin'ny tetikasa ny projet présidentiel ary ho fanatsarana ny fifamoivoizana eto amin'ny tanàna Antananarivo sy fanatsarana ny tanàna. Dia isy ny efa niezahana zany raha araka ny ao anatin'ny projet dia tsy isy zany amin'ireo le toerana anankiroa ireo tena fandravana trano fonenan'ny olona tanteraka fa ny voakasika amin'izany dia nivoatra ihany. Zay zany niezahana tamin'ireo sy tamboha izay tafiditra any anatin'ny alignement. Koa ny Andravoahangy zany mandeha voalohany ary akorontrano makany Besarety izay efa hanomboka zany ka efa hidiny eny zany ny mpiasan'ny commune hiteny amin'ireo le olona tafiditra ao anatin'ny tetikasa. Aoriana kely zany dia hametraka ny tena faritra tena tafiditra ao anatin'ny lalana ny bureau d'étude momba ny eto amin'ny boribory tany voalohany ka hatretra amin'ny pharmacie d'Antanimena. Dia izay zany ny antony valanesaka ao amin'ny mpanao gazety ary efa andray ny boatra ao anatin'ny tsena miposary zay enonareo fa miresaka sy miteny etseroa izany hoe hoesorina ny boatra ao amin'ny tsena miposary. Ny boatra ao amin'ny tsena miposary atoko dia tsy miala fa ao ihany izy ary hoe le mpivarotra maromaro na vitsivitsy izay voala dia hoe ezahana ampidirina ao anatin'ny tsena miposary ihany.